Faly miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny famindrapony, ny fahasoavany mbola matohizao antsika ary havelomantsika. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao, izay ny lohatenin'ny fandaharana fitoriana. Iza moa ilay Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Jesosy ilay izy hatrizay ary ro mandrakizay. Jesosy ilay rehefa natao batisa dia ny teny ray hoe indro ny zanako malalako izay sitrako izy no henoy. Ary Jesosy ilay nilaza hoe rehefa andeha ahako dia aniraka ny mpananatra, naniraka ny fanamasina ary ny fanamasina ilaza ny momba. Jesosy no ivo ny zavatra rehetrarehetra ary fampiomanana amintsika tsirairay avy mba hiomana ny amin'izany fionana amin'i Jesosy Kristy, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, ilay Andriamanitra tokana, ilay Andriamanitra velona izao teny zaraina amintsika izao. Ndao rentsika avy hatrany arany ao amin'ny Marka toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo. Marka toko voalohany andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary rehefa voasambotra jaona dia nakany Galili Jesosy, nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minohy ny filazantsara. Zay teny zay no omeny tompo antsika androany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Afatra maika ary tia nazaraina amintsika tsirairay avy. Jesosy no miteny eto ary Jesosy no mitory ny filazantsara an'Andriamanitra, hoy ny voasoratra. Ary nambarana Jesosy ny tena votoatiny, afatra napetraka Jesosy rehefa nandray ny ministerany izy, nitory izy teto tany, dia hoy izy hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minohy ny filazantsara. Zany nambarana Jesosy ary mola ambarany ihany amintsika tsirairay avy amin'ity androandroany ity izay manaraka an'izao fandaharana izao. Raha raisitsika manokana ny fiainantsika malagasy eto Madagasikara, inona ny zavatra miatra eto amintsika, inona ny zavatra misy eto amintsika amin'izao fotoana izao dia fahoriana, fahantrana, adilahy, korotana, tsy filaminana. Misy ny valala izay teo aloha dia tany amin'ny faritra, tany amorontsiraka, tany amin'ny tany ay, tany atsimo. Fa amin'izao fotoana ny valala dia miakatra eto an-drenivohitra, teny Ivato misy valala, dia ety an-drenivohitra misy valala, teny Ambohitsirohatra misy valala, teny Avoloha misy valala, teny Betongolo misy valala. Valala izay rehefa diniantsika ny teny ao amin'ny Baiboly dia manambara ny fandrianana, manambara ny fanimbana, manambara fahisin'ny mosary, ary manambara ny kapok'Andriamanitra. Rehefa mamakitsika ny tantaran'ny zanak'Israely izay andevy tao Egipta, ary rehefa ho avoaka tao Egipta ny zanak'Israely dia nisy ny fandrarana nataon'ny Farao, ary anisan'ireo loza nalefa an'Andriamanitra, loza folo, ary anisany tao anatin'ny loza folo ny valala. Ny valala izay nasehoan'Andriamanitra ray entiny ampahafantarina ny heriny, hanehoana ny heriny, hanehoana fa izy no mifeny zao rehetrarehetra zao teo anatrehan'ny Farao. Satria nanamafy ny fo ny Farao, tsy nety andefa ny zanak'Israely hivoaka ny tany Egipta, ary ny tompo mihitsy nanamafy ny fony, ary hoy izy hoe asehoko azy ny voninahitro, asehoko azy ny heriko. Dia tao anatin'izay fahamafisam-po ny Farao zay nalefa ny tompo ny valala hanimba, handany, handrava, ary ny tompo no naniraka an'izany. Mahita an'izany koa tsika any amin'ny Joela any tsika mahita hoe ny volonareo dia lanin'ny valala, lanin'ny gejeja. Donc jerentsika any amin'ny Joela toko faharoa Joela toko faharoa andininy Joela toko faharoa andininy fahatelo. Joela toko faharoa andininy fahatelo. Lazao amin'ny zanakareo zao, ary ao ka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanak'ireo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisan'ny kijeja dia nohan'ny koraika, ary izay sisan'ny koraika dia nohan'ny valala vao, ary izay sisan'ny valala vao dia nohan'ny sopanga. Zany zavatra nitranga tamin'izany andro zany. Karazana valala ireo rehetrarehetra ireo, karazana valala ireo rehetrarehetra ireo noho ny fiodinan'ny zanak'Israely, noho ny fialany tamin'Andriamanitra, ary dia nisy an'izay fahamaizan'izay. Any hoe rehefa ny valala zay ny tonga manafika, tonga mihinana, dia misy lakolosy maneno ao,
ary ho atsika malagasy dia lakolosy maneno atsika mihitsy hoe tsika sendrasendry zany zavatra zany fa misy teniny ray ao misy fampitandremana atsika malagasy tsirairay avy tsy ankanafaka ao na iza zay miteny ary hoe misy anso an'Andriamanitra, misy fampitandreman'Andriamanitra satria tonga ny valala dikan'izay efa tsisy fiarovana, efa misy fandaniana, efa misy fandravana, vokatry n'inona? Vokatry ny fahotana, vokatry ny fiodinana amin'Andriamanitra, vokatry ny tsy fahamarinana sy ny tsirariny rehetrarehetra sy ny zavatra tsy aradrariny zay atao tsika tsirairay avy eto amin'izao firenena izao dia tonga zany a tondra faravana. Zavatra hitantsika koa dia izao misy koa ny pesta voainga antsika any amin'ny ainao manjery sy any amin'ny fampilazam-baovao any amin'ny gazety dia hoe any amin'ny faritry Bongolava misy ny pesta ary zavatra tena hoe aretina mamenatra zany, aretina ratsy zany ary raha eto Afrika eto amin'ity faritra misy antsika ity dia Madagasikara irery mbola misy zany pesta zany. Mamaky tsika any amin'ny Deutéronomia any teny tompo hoe raha makatony teniko ianao ary mitandrina zay rehetrarehetra lazaiko dia tsy ho azo tsy ho tonga aminao ny aretina, esoroko aminao ny pesta. Kanefa tsika eto Madagasikara dia misy zany pesta zany any amin'ny faritry Bongolava. Mbola fampafantarana antsika koa zany fa vokatr'ilay fahotana, vokatr'ilay fiodinana amin'Andriamanitra, vokatr'ilay tsy fahamarinana, vokatry ny tsirariny rehetrarehetra, vokatry ny fiodinana aminy dia misy ny pesta zay mandrava, zay mamona ary fanafaty olona mihitsy. Zavatra mitranga eto amintsika eto Madagasikara ihany koa zany. Inona koa mitranga eto amintsika eto Madagasikara? Zavatra mitranga eto amintsika eto Madagasikara dia izao mibetsaka ny tsy fandriam-pahalemana, von'olona, alajaza, zavatra tena hoe mamofady maro isan-karazany amin'ny zavatra tsy fandriam-pahalemana sy ny famonoan'olona. Miatra eto amintsika eto ihany koa zany. Zay midika fa tsisy fahamarinana, tsisy fandriam-pahalemana, tsisy rariny sy nitsiny intsony. Dia inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany? Valala, pesta, tsy fandriam-pahalemana. Mifanampin'izay misy koa ny haitrano. Haitrano, main-trano be da be teny Besarety, main-trano be da be tany any Anosy be, main-trano be da be tany Folo Pointy. Tsy zavatra kisendrasendra zany, main-trano teny Ambotsiroatra. Efa lakolosy maneno ho atsika malagasy rehetra zany hoe tsy maimay ho azy zany fa misy afatra apetraka Andriamanitra amin'izany rehetrarehetra zany hoe misy an'izany fahamaizana zany. Fahamaizana zany zay midika faharavana sy fahasimbahana ihany koa. Mila efa ao amin'ny Isaia 2:20 dia mahita zavatra be da be nareo rehefa tsy mitandrina ary tsy manova ny lalanareo. Zany zavatra rehetrarehetra zany mampiseho amintsika malagasy daholo fa ao anatin'ny tena hoe fialan'Andriamanitra amintsika isika, ao anatin'ny fiodinana amin'Andriamanitra isika ary rehefa tsy eo intsony ny tanan'Andriamanitra dia misy zany rehetrarehetra zany, misy zany rehetrarehetra zany. Etsy an-danin'izay nefa isika dia manana trano fivavahana maro, manana mpivavaka be da be, manana fiangonana be da be ary mpivavaka ny fiantsoantsika ny atsika malagasy. Ka maninona nefa mbola misy zany rehetrarehetra zany? Mbola misy zany rehetrarehetra zany satria le ao am-po mihitsy no tsy miova, le ao am-po misy fahotana, le ao am-po misy tsy fahamarinana, le ao am-po misy lainga, le ao am-po misy zavatra tsy rariny maro be. Ka ny ety ivelany nefa dia voalatsika fa mpivavaka sy mpanompo an'Andriamanitra ary firenena mivavaka. Kanefa dia ao anatintsika ny fahoriana sy ny fahantrana sy ny fahalozana. Zany hoe mifanohatra be zany hoe misy trano fivavahana maro, misy atoko-pivavahana maro, misy mpivavaka maro, misy mpanompo an'Andriamanitra maro, kanefa nahoana ny firenena ny ao anatin'izany? Haitrano maro, pesta zay mahafaty, valala zay manafika hatraty an-drenivohitra, tsy fandriam-pahalemana ary ny fahalampin'izay dia ny famaizinana zay tapaka lava ny jiro ary tsy mandeha. Zavatra afatra avy amin'Andriamanitra daholo zany hoe maizina, misy famaizinana eto amin'ity firenena ity. Indro ny aizona manarina ny tany, ny aizo-pito manarina ny firenena. Eto amin'ity malagasy ity mila mihevitra ny lalantsika isika. Ny vahaolana amintsika dia ny fibebahana. Iza no tokony hibebaka? Ny rehetrarehetra mpitondra fivavahana zay mitondra ny tenin'Andriamanitra mila mibebaka satria izao ny afatra apetrakantsika fiangonana, apetrakantsika mpitondra fivavahana dia mitory fiadanantsika, mitory filaminantsika fa tsy mitory fibebahantsika. Kanefa ny fibebahana no mila ataony ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hatrany amin'ny lehibe indrindra, hatrany amin'ny farafahakeliny indrindra, fibebahana. Raha nitory Jesosy eto amin'ity Marika ity
dia hoy Jesosy hoe efa akaiky dia efa tonga ny fotoana efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo ka minono filazantsara. Izany no afatra mila voiziny fiangonan'Andriamanitra, ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Mivoy ny hoe fibebahana fa tsy vitsy no mitory ny fibebahana, vitsy no mitory ny olona hiala amin'ny fahotany. Raha mijerytsika ato amin'ny Isaia toko voalohany, tao raisitsika indray zay Isaia toko voalohany, zay raha mamaky an'io Isaia io tsika angatahako tsika maky tsara an'io any an-trano toko voalohany ray manontolo, dia rehefa mamaky an'io tsika dia tonga dia Madagasikara ny ao antsaitsika. Madagasikara zay tena hoe ao anatin'ny faharariana, tsy misy tsy marary izy fa feno aretina avokoa hatrany Tampindoha hatrany Ampaladia, marary zao rehetrarehetra zao. Ozy ny voasoratra hoe hoy ny voasoratra hoe andininy faraiky amby roapolo zao Isaia andininy toko voalohany andininy faraiky amby roapolo, indrisy tonga janky ity tanàna matoky zay feno rariny taloha sady nitoeran'ny fahamarinana, fa ankehitriny kosa mpamon'olona no ao. Ny vola fotsinao efa tonga taindrendrika, ny divainao efa voatsatso rano, ny lehibeinao dia mpiodina sady nama mampangalatra, samy tia kolikoly sy fatrapitady tambitamby avokoa izy rehetra. Ny kapoty tsy mba homeny rariny ary ny adiny mpitondra tena tsy avelany hoentina eo anatrehany. Zany hoe misy fahalotona mihitsy ao hoe misy tsy fahamarinana. Ny volafotsy efa tonga ankehitriny ozy izy dia mpamono olona ny ao. Zany hoe mpamono olona zany tsy le manindro natsy ihany, tsy le mitifitra amin'ny basy ihany, fa hoy Jesosy hoe raha ianao miteny amin'ny rahalahinao hoe foka ialahy dia efa mpamono olona ianao zay. Ianao rehefa hoe tezitra amin'ny rahalahinao ianao tsy mamela heloka dia efa mpamono olona ianao zay. Zany hoe mampahory an'Andriamanitra, mampalahelo an'Andriamanitra ny zavatra zany. Jerentsika zavatra hitantsika ato hoe eo amin'ny andininy toko voalohany andininy fadimy, nahoana ny mbola tahasiana ihany ianareo noho ny fiodinanareo lalandavo zao, enika aretina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetra, hatramin'ny faladika hatramin'ny loha dia tsy misy zay tsy marary, fa ratra sy dia kapoka ary fery vao, tsy mbola voaporotra na voafe na voalemindiloilo izy. Ny taninareo dia efa lao, ny tanànanareo dia voatotra tamin'ny afo, ny tany volenareo dia lany ny fahavalo eo masonareo ary lao izy toy ny efa noravan'ny fahavalo. Zavatra miatra amintsika avokoa zany raha mola mandraindrayntsika zao any amin'ny bokin'ny Agay raisitsika kely zay zavatra zay zavatra fahamarinana daholo zany, zavatra hitantsika ato dia zao, ary mba hijery ny tenantsika mihitsika andiny tena ny amin'ny zavatra mitranga. Agay toko voalohany dia zao ny voasoratra eo amin'ny andininy fahafito. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, hevero ny lalanareo, miakara ny tendrombohitra ka maka azo. Tonga dia dinganiko aloha iny fa hoe izao no lazain'i Jehovah tompo hevero ny lalanareo. Eo amin'ny andininy fahasivy arahantsika tsara, nanapo be ianareo kanjo indro kely monja ary no taminareo dia nitsofiko. Nahoana hoy Jehovah tompony maro, satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy niazakazaka anao ny tranonareo avy. Ary noho izany dia ny aminareo no nitsaharan'ny lanitra tsy ampilatsaka ando sy nitsaharan'ny tany tsy avokatra. Ary niantso ny fahamainanao amelin'ny tany sy ny tendrombohitra sy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny vokatry ny tany ary ny olona sy ny biby fiompy mba amin'izay rehetra ny sasaran'ny tanàna. Izao ny zavatra voasoratra eto hoe nanapo be ianareo kanjo indro kely monja ary noho ny tao aminareo dia nitsofoko. Nahoana hoy Jehovah tompony maro, satria rava ny tranoko nefa nareo samy miazakazaka anao ny tranonareo avy. Izao ny zavatra misy eto amintsika dia ny tsy fahamarinana, ny lainga, ny alatra, kolikoly, ny von'olona maro isan-karazany. Raha mbola mamaky antsika ny teny amasy teo hoe iza ny tokony hibebaka, tsika rehetrarehetra ny tokony hibebaka, ary indrandrindra ny mpitondra fivavaha, ny mpitory filazantsara, ny milaza ho mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny zavatra tsy izy, mampanantena fiadanana, mampanantena filaminana, mampanantena fitahiana, mampanantena fahombiazana, kanefa tsy hita hatramin'izao, tsy hita zay vokany. Raha zay fitoriana rehetrarehetra efa natao zay hoe hitsimbadika ny tantaram-piainanao, ho tahina ianao, fitahina miampy fitahina, fahombiazana, tokony efa miliardera efa tena hoe miada an'ity Madagasikara ity, saingy tsy zay ny afatra.
mila mihevitra ny mpitory filazantsara rehetrarehetra, ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra, ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra anova ny afatra. Fa ny afatra dia hoe mila mibebaka ny malagasy, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny tsy fahamarinana, miala amin'ny risoriso, miala amin'ny kolikoly, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fanompotsapy, miala amin'ny fankahalana, miala amin'ny fahalotona, miala amin'ny fialonana, miala amin'ny tsy famelan-keloka, miala amin'ny lalan'ny ratsy rehetrarehetra. Amin'izay fotoana izay ny tompo hiaino antsika. Satria raha mijery indray antsika andao ray isika. Antsika indray ny any amin'ny Jeremia. Ny tompo dia milaza mihitsy ato amin'ny Jeremia hoe ny zavatra anankiray izay tena hoe tsy rariny. Zao ny zavatra voasoratra ato amin'ny Jeremia toko 3:7. Ny amin'ireo mpaminany, motsamotsa natao anatiko ny foko, mangozozo ny taolako rehetra, toy ny olona mamo aho ary toy ny lehilahy leo divay noho ny amin'ny Jehovah sy noho ny tenin'ny masina. Fa mifeno fijangajangana ny tany ary noho ny ozina no isaona ny tany. Efa maina ny kijana any anefitra ary efa ratsy ny fanaon'ny olona sady tsy fahamarinana no heriny. 12 Fa na mpaminany na mpisorona dia samy mpiatsara velatsia avokoa, na dia atao an-tranoko aza dia mbola hitako ihany ny aratsiny hoy Jehovah. Dia hitantsika ery amin'ny 12. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, aza mihaino ny tenin'ny mpaminany izay maminany aminareo fa manadala anareo izy. Ny fahitana avy ao am-pony ihany no lazainy fa tsy izay aloka ny vavan'i Jehovah. Averiko 12. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, aza mihaino ny tenin'ny mpaminany izay maminany aminareo fa manadala anareo. Ny fahitana avy ao am-pony ihany no lazainy fa tsy izay aloka ny vavan'i Jehovah. Milaza mandrakariva amin'izay manamavo aho izy hoe Jehovah nanao hoe ahita fiadanany ianareo. Zany hoe olona efa manamavo ny tompo ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny tsy fahamarinana, ao anatin'ny fahotana izay tokony hananarana hoe mibeba miala amin'ny fahotana. Raha zay ny tokony lazainy dia ny lazainy hoe ahita fiadanany ianareo. Ary amin'izay rehetra mandeha araka ny ditrany fony hoe tsy hisy loza anjoanareo. Motsy zany ny afatra izay voizitsika. Ny olona ao anatin'ny fijangajangana, fangalaram-badin'olona, ao anatin'ny fifohana zava-mahadomelina, fifohana sigara, ao anatin'ny alatra, ao anatin'ny kolikoly, ao anatin'ny fanompotsapy, ao anatin'ny fahotana maro isan-karazany, tsy hanarintsika mba hibebaka fa hoytsika hoe ahita fiadanana ianareo. Ary amin'izay rehetra mandeha amin'ny ditrany fony dia lazaintsika hoe tsisy loza fa mandehana. Kanefa zany vao mainka mitondra ny olona makany amin'ny fahaverezany. Fa iza moa no efa isan'ny mpihevitra teo amin'ny Jehovah ka nahita sy nandre ny teniny, iza no naningirana ny sofiny taminy ka nihaino ny teniny. Raha tena nihaino ny tompontsika dia mitory an'izay fibebahana izay. Ankehitriny ary tsika tsirairay avy izay mandre zao teny zao, mibeba, miala amin'ny fahotana, miala amin'ny faharatsiana. Manatona an' Jesosy fa izy no mamela heloka. Raha mibebaka marina tokoa tsika. Raha raisitsika leo amin'ny Isaia fa voalohany zavatra tenenin'ny tompo amintsika hoe rehefa nananotsika dia tao amin'ny fibebahana. Isaia toko voalohany dia zao no voasoratra 9:20. Avia ry fandary sika hoy Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Raha manaiky sy mankatoy, zany hoe raha mibebaka miala amin'ny fahotana dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo dia ho lany ny sabatra. Fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny ho antsika malagasy tsirairay avy tsy ankanavaka, raha mibebaka tsika dia ho amin'ny fiadanana. Fa raha tsy manaiky tsika ary mbola miodina dia ho lany ny sabatra hoy ny voasoratra teo. Fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny. Ny fibebahana no mila toriana. Rehefa nitory filazantsara Jesosy dia ny fibebahana no nitoriana. Rehefa nitory filazantsara Jaona mpanao batisa dia ny fibebahana no nitoriana. Rehefa nitory filazantsara Petera tamin'ny andron'ny Pentekoste, tamin'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia ny fibebahana no nitoriana. Rehefa nitory ny filazantsara i Saoly, niova Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 dia ny fibebahana no nitoriana. Zany hoe miala amin'ny fahotana, miala amin'ny sampy, miala amin'ny famadihana, miala amin'ny alatra, miala amin'ny lainga, miala amin'ny kolikoly, miala amin'ny risoriso, miala amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fangalaram-badin'olona, miala amin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena. Zany mila ialantsika eto amin'ity firenena ity ary manatona an' Jesosy. Fa ny rahan'i Jesosy manan-kery, manadio, manamasina, mamela ny helontsika, manadio atsika. Izay ilay hoe minondro filazantsara, ny azo fijaliana ny manafaka atsika, matiny amin'ny nofontsika, matiny amin'ny fahotantsika, mitsangana ny fiainam-baovao amin'i Jesosy tsika. Izay no atao hoe fibebahana, tsy miverina amin'ny fahotana ary mandeha amin'ny lalam-baovao amin'i Jesosy. Afatra ho antsika tsirairay avy zany.
mba tena hibebaka marintsika mba azotsika tafahomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Fa raha tsy mibebaka tsika dia fahoriana, loza, fijaliana mandrakizay ny mahazo antsika. Fa raha mibebaka tsika manaiky an' Jesosy dia manana ny fiainana mandrakizay. I fibebahana io tsy atoko-pivavahana na atoko-ponoana na fombafomba-pivavahana sy asa fanompoana fa tena fiovana atao-po, fiovam-po tanteraka miala amin'ny fahotana ary miditra ao amin'i Jesosy. Izy no mamehery andresena ny fahotana ary tsy handevo ny fahotana tsontsika satria tsy ambanin'ny lalàna, tsy ambanin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana fa ambanin'ny fahasoavana rehefa nanaiky ny ràn Jesosy manadio antsika ary mandray ny fanamasiny azontsika manompo azy mandresy ny fahotana. Ho azy irery ihany ny voninahitra. Amen.